Manao toivakana ny fanoikevitra samihafa eo anatrehan'ny raharaham-pirenena amin'izao fotoana izao. Ny profesora Raharnosy Arimanana, Rahariniosy Arimanana ny marimarina kokoa, dia manana ny fomba fijeriny ao anatin'ny toedrarah mahavaivay tahaka izao, indrindra eo amin'ny fikaroham-baolana izay nanamafisany fa tokony hijanona eo amin'ny samy malagasy ihany ny famahana ny disadisa. Taratry ny fenkevitry ny firenena mikambana izay nivoaka ny taona 2016 ny fahatongavan'ireo iraky ny vondrony iraisam-pirenena anelanelana ny raharaha eto Madagasikara, hoy ny profesora Raniry Arinosy Arimanana, mpampianatra mpikaroka, namaran'ity manampaizan'ity fa tokony hijanona amin'ny malagasy ny fitadiavana vahaolana. Rariny sy hitsiny raha manamarika hatrano ny raharaha-pirenena ny CCS, zay syndicat lehibe ivondronana ny mpampianatra mpikaroka vatona sondrotry ny tany eto amin'ity firenena ity. Anisan'ny vaindron-draharahan'ny CCS tokoa manko ny mandinika, mijery, mamakafaka ny fiainam-pirenena amin'ny zay vatona sondrotry ny tany ireo olom-pirenena zay mba nahazo gara vitana angamba ny ilazana azy ka mba misongadina eto amin'ny firenena raha izay no ilazana azy. Ka amin'ny zao fotoana izao dia tokony hivondrona daholo ny lafikery rehetra manerana amin'ny nosy zany mba hitakina fiovana tanteraka. Ahafana mamany olana misy amin'izao fotoana izao, mila fanarena ny Madagasikara ary fampiavana pirenena. Mila reconstruction nationale zany eto amintsika, ary zay ihany no zavatra matotra. Ary ray aman-dreny lehibe ohatran'ny filoha Didier Ratsiraka, ray aman-dreny be ohatran'ny filohan'ny akademia malagasy ny professeur Raymond Ranjefa, ary syndicat lehibe ohatran'ny CCS ny efa milaza fa tsy misy afa-tsy ny fampiresahana sy ny fampiavanam-pirenena no mahavahaolana eto amintsika, dia tokony mba henona teny zany. Arak'izany dia iverin'ny profesora Raniry Arinosy Arimanana fa ny malagasy ihany no afaka mitondra vahaolana ho an'ny Madagasikara fa tsy ny vahiny.